ampifaliana no iarabananao zay manatrika izao fandarana izao izay miompana tanteraka moa amin'ny loahevitra lehibe anankiray hoe miaina ny vokatry ny fitiavana izany zava-dehibe a ny mitarika ny ankonana ho amin'ny fiarahavavaka satria samy mahatsapa nyrehetra fa sarotra ny fiainany ankonana am'izao ary zay zao fandarana zao zay anasananao manokana ny manaraka an'izany isaky ny ariva tahaka an'izao kanefa mialohany tena ifampiresantsika de manasanao a anondrika anylohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika rainay zay ny an-danitro ianao lay raina anilandra sy ny tany tompotompanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra tolotray ho anao ihany ny dery sy ny laza ary voninahitra mandrakizay ny tsy fahafezana fisaina ka mahatonga nay notana anao ka tanao finaminao zanakehitriny sotranao Jesosy satria mbola afaka manohy izao fandarina izao izahay vezo ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavantsaina avy amin'ny fiainanao masy nazava amin'ny fisainay fa ny mahafatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny taridalina zay omena ka mba hitondra soa ny ankonana tsiraray avy izao fandarina izao tononona sy angatana amin'nanao tsoky ty mivavaka. Amen. Androandray zany isika dia iresaka ny fifaliana izay faneom-pitiavana izy io ary araky ny efa mahazaratsika dia naseho ny mpaharo atsika amin'ny alalan'ny fanomezany ilaitsika izany fitiavana izany ka ny tena zava-dehibe zany faneom-pitiavana de ny voankazo. Io voankazo io zany de anisan'ny faneom-pitiavana zay nomeny mpahary atsika zay tsara tsiro. Androany zany de jerentsika ny voankazo kiwi. Ny kiwi moa zany a tsy de tena fahita matetika fa ho an'izay afaka mividy zavatra eny amin'ireny fivarotana lehibe ireny na miteny vainy hoe grande surface de any zany no ahitana an'ity kiwi ity ka araky ny hitatsika eo amin'ny sary zany a dia somary miloko volontany izy ity ary ny ao anatiny a dia maitsomaitso. Izy io zany de azo hoanina manta ary tahoka loatra ny voankazo rehetrarehetra reny ihany koa de tena misy ranony betsaka ity kiwi ity. Ny tena nahitana azy voalohany zany dia tany Chine ary tany amin'ny fendohan'ny taonjato faharoapolo dia nisy nitondra ny voankazo io tany Nouvelle-Zélande de tsy iza no nitondra ny voankazo io fa ny missionnaire zany ary rehefa tonga tany izy de tany no nanomezana ny anarany izay antsoina hoe kiwi izay ity kiwi ity dia anarana vorokely izy io ary vorokely izay tsy de afaka manidina loatra tao amin'ity nosy Nouvelle-Zélande ity na dia avy any Chine ary sy Nouvelle-Zélande no nisy ny kiwi de zao azo ambolena any amin'ny toerana rehetra ity kiwi ity ary tena afaka ho vokatra izany satria ny tsy de mifidy toetrandro loatra fa rehefa mafanafana fotsiny de afaka maniry ny kiwi. Ny fihinanana kiwi zany adiny ray alohan'ny atory de anampy anao ahazo torimaso aingana kokoa ary atonga anao atory tsara mihitsy ary rehefa mahazo torimaso lalina ianao de atsapa rehefa mifoa fa tena mahazo aina indray. Ny voankazo ara-panahy zany izay ho resantsika androany zany de tsy ninona fa ny fifaliana ka araky ny teny fototra izay nalaintsika ao amin'ny Galatiana toko 1 moa zany de voalaza mihitsy fa ny vokatry ny fanahy anisan'ny vokatry ny fanahy ihany koa ny
fifaliana ty misy fanandramana zay asaina ataonao de zao ny manakipy ny maso ary rehefa manakipy ny maso ianao de zao mieritrereta fotoana anankiray izay natsapahanao fifaliana manampy anao be lehibe zany ny fanaovana an'izay a rehefa ao anatina toejavatra manahirana ianao ao anatina toejavatra sarotra ianao ao anatina toejavatra manahirana na fenao alahelo zao mantsy ireo toejavatra mahasositra anao rehetra reo no misesika ao an-tsainao ary reo no mifetanteraka ny sainana de zay no mampatonga ny olona mikorontana tsy milamina ary ohatrany hoe tsy mahita vahaolana fa fihetsika tsotra izay anasana anao anaovanao fanandramana de ataovy isan'andro izany de ny manakipy maso de ny mieritreritra ny zavatra izay mitondra fifaliana fa ho hitanao fa iova ny fihetse-ponao ary atsapa manaova an'izay fanandramana zay elao zany ity mijanona ao anatin'ny fahatezerana mijanona ao anatin'ny fankalana mijanona ao anatin'ny fahasosorana mijanona ao anatin'ny fahakiviana fa fanandramana tsotra no anasako anao ho ataonao de ho hitanao sy ho tsapanao fa atsapa fifaliana ianao any amin'ireny rakibolana ireny a dia manome ny famaritana ny antsoina hoe fifaliana de ty moa zany nyraisina tamin'ny dictionnaire amin'ny internet zany de zao no ambarany ny fifaliana de fihetse-po feno fafinaretana fatratra na fifaliana nateraky ny zavatra manokana tena tsara na afa-po averiko ndray mandeha ny fifaliana dia fihetse-po feno fafinaretana fatratra na fifaliana nateraky ny zavatra manokana tena tsara na afa-po ary zay indrindra ny olantsika anie de zao manao zavatra be lehibe tsy vitanao zay tsy hitondra fahafam-po de ohatrany hoe tsy navityn'inona ty torohevitra ho anao rehefa manao zany le zavatra ray ihany atao aza manao zavatra be lehibe fa tsy hitondra fifaliana ianao rehefa reraka na vitanao daholo azy rehefa reraka ianao tsy atsapa fifaliana na oviana ty misy famaritana ray hafa de zao lay famaritana loharanona antony iray miteraka fahafinaretana lehibe na fahasambarana zavatra iray na olona iray tena sarobidy na tena tiana indrindra izany ireo famaritana ny fifaliana ireo a de zao mitondra fahafinaretana ary mahagaga le izy a satria raha azo tsara zany lay teny teo ka mazava tsara ao an-tsaina de zao hiteraka vokatra hitondra fifaliana izany na izany aza de zao ny mahatonga fifaliana de anisan'ny fifaliana tena maharitra de ny firaisana amin'i Jesosy izay ekenao ifeny sitraponao rehefa Jesosy zany miditra manokana eo amin'ny fiainanao de zao isy fiadanam-po ho tsapanao ary atsapa fifaliana ny azo antoka de zao rehefa tafaray amin'i Jesosy ianao dia hitoetra ao anatinao ny fifaliana ka na inona fanaratsiana na inona fanarabiana ninona zavatra ratsy ataon'ny olona aminao de atsapa fiadanana mandrakariva ianao izay tsy izany mame an'izay fa Jesosy Kristy irery any zany zany tsy ivelambelany a tahaka ny am'izao nge zavatra mitady zavatra ivelambelany sy mitady zavatra manahitra fotsiny ny olona am'izao fotoana izao fa izao araky nambala teo rehefa ny fanahiny Kristy no mitoetra ao anaty
de zao atsapa an'izany fiadanana, atsapa an'ilay faripo ary tena zava-dehibe mihitsy izany. Izany fifaliana maharitra izany de zao nyresahany Jesosy tamin'ny mpianany zany rehefa nilaza izy hoe araky ny ambarany Jaona toko 10:10 andininy 1:12 nao vakitsika ny voalazany Jaona toko 10:10 de vakitsika ny andininy 1:12 de zao no vaky ny tena: izany zavatra izany de efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Hitantsika eto zany zao fa rehefa tafatoetra ao anaty Jesosy de ho fifaliana mahafinaritra. Fa zao mantsy mitady fifaliana mielona sy vetivety ty fiarahamonina ty, mitady zavatra mazay ny ilana, mitady olona mahay mampime, mitady olona anao fampimehezana. Fa izao rehefa ao anaty Jesosy tsy mila an'izany. Ary zay mifandrika omen'ity tontolo ity. Raha araky ny voalaza teo zany de ny fifaliana zany dia toetra lalina izay apetraky Jesosy ao anatitsika mba ahafahantsika mahatsapa fa na de tsy hitanao atsika ary Kristy de amin'ny alalan'izany fahatsapana fifaliana izay ao anaty izany dia maneho ny fiasan'ny Kristy de ny fanahiny zany ao anatitsika. Dia ny hevitry zany de hoe mianga avy ao anaty zany fa tsy avaty ivelany zay lasa fombafomba ivelabelany fotsiny ihany. Mety mitsika fa lotika ny foko, mety mikakakaka mihitsy ary rehefa ampimehezana amin'ny zavatra avy aty ivelany fa tsy misy ako nylay ao anaty. Ary zay le nyresantsika omaly lay ara-panahy sy lay ara-nofo milay tsara manavaka an'ireo. Fa raha vao mifangaro ireo de lasa zavatra ivelambelany de tsy mitondra fiovampo, tsy mitondra fanavaozana. Fa Jesosy zany de te hanova ny fon'ny olona. Noho izany na inona izany zavatsarotra zay atrehantsika eo amin'ny fiainana, na inona zavatra manahirana, rehefa feno an'izay fifaliana zay mianga avy ao anaty izay de izao voalohany indrindra ahery ianao. Ary rehefa mahery ianao de afaka ampahery ny hafa ihany koa. Ary anisany antom-pisitsika ny fampaherezana ny hafa. Fa fitaka ataon'ity fiarahamonina ity de ataony kivy ianao, ketraka ianao mba tsy afaka mampahery ny hafa. Ao anaty koa moa lasa hoe mitady fampaherezana ianao tadidio. Fa nataon'i Jesosy ho valovolombelona ianao aneo ny vokatry ny fanahy, anampy ny hafa. Tsy ianao zany no ampino, fa ianao no anampy ny hafa. Ary zay indrindra no hitakina manokana an'izay le hoe firaisana amin'ny Kristy. Betsaka reo manam-pahaizana manao fikarohana ankehitriny mba ampihena ny fanaintainana amin'ny alalan'ny fimehezana. Ary indrindraindrindra moa ny fikatsahana fanehoana fihetsem-po tsara. Ary rehefa mety koa sy manana an'izay fomba fisainana manana fihetsem-po tsara izay de izao lasa miena ny fanahiana. Satria ny olombelona mantsy amin'izao fotoana izao ny tena anisany miteraka olona koa de ny fanahiana manana miaya. Ny olona miaya mantsy any tena marina misy zavatra tsy milamina koa ao anatiny. Ary zany toe-javatra zany tsy mampirindra. De zay mampatonga hoe lasa zavatra avy aty ivelany no tediavina. Fa Jesosy tonga izy mba hanova ny fiainanao, hitoetra ao anatinao, hanova n'ilay hoe le tena izy de miainga ato anaty fa tsy ny zavatra avy aty ivelambelany fotsiny ihany. Zao mantsy ny ambaran'ny Solomona
amin'ny oabolana toko 7 fa 2 oabolana toko fa 7 de izao ny vaky ny teny ny foravoravo mahasalama tsara ny foravoravo manao ny hoe mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana zany hoe ny tontolo misy atsika zany dia mitarika ny olona ho kivy ary ny olo moa rehefa kivy izy a de tsy manana hery intsony ary indrindra moa tsy manana hery anohitra ny zavatra ratsy ary zay le fitaka ataony devoly rehefa tsy manana hery ny olona de mbola tafiditra ao anatin'ny ratsy. Misy mpanoatra anankiray ity mpanoatra kristiana anankiray izay nanoratra teny tahaka an'izao mety ho tsotsotra ny ao an-trano kanefa afaka ho toerana hitenenana teny mampifalifaly sy anaovana asa soa ary vainianan'ny fahalalam-pomba sy ny fitiavana. Tsy pihakely hoe mety ho tsotsotra ity tontolo misy atsika ity zany a miditra ao anatina zavatra manahirana zavatra be dehibe de ity ny tena asa olona lay miaingitraingitra asa miaingitraingitra de any ka lasa mitady reny karazan-javatra reny nefa lafo vidy fa izao tsy misy tsara ohatra ny fiainana tsotra araky ny fanambarana io mety ho tsotsotra ny ao an-trano kanefa afaka ny ho toerany tenenana teny mampifalifaly sy anaovana asa soa. Lay fomba fiteny ohatran'izao zany efa tsy intsony tranobongo misy ronono ary tena zay tokoa fa zao zany lasa manahoana mitady zavatra mamirapiratra misy fomba fiteny vahiny tena azy hoe luxe ary lasa zay no ezahany rehetra sy tediavana nefa feno korontana ao anatin'izany fa ao anatin'ny fahatsorana kosa dia ahitanao fifaliana toizana lay fanambarana na iza no ampitoerana ny fitiavan'Andriamanitra ao am-po de isy fiadanam-poa isy hazavana sy fifaliana. Noho izany mila manapa-kevitra ianao ny isafidy ny andray ny vokatry ny fifaliana eo anivo ny fianakaviana an'io teo am'izao fotoana izao izay tediavany rehetra zany. Aoka hiram-pifaliana ary manaova fitaovam-pivavahana fiankofana amelana ny fanan'Andriamanitra ameno ny fonao amin'ny fifaliana mandrakizay ary anampy amin'ny famoronana toerana izay tiany anjely honenana amin'ny alalan'ny vavaka ihany zany zay ary zay moa hitariarantsika eto hoe mila mivavaka ary ao anatin'izao famelabelalana zao de misy tonom-bavaka zay iarahantsika manonona satria araky nambara teo zany de anisan'ny zava-dehibe no mivavaka satria ny zavatra rehetra ilayntsika de efa nomempary atsika fa ity tontolo ity no mandiso no disoiny de lasa ny zavatra tsy izy eto am'ity tontolo zavatra maivamaivana tsy misy hevina no dediavina eto am'izao fiarahamonina zao izay feno an'izany fotsiny ao atokantrano fa lay tena hevina tsy misy lay tena zavatra ka misy tonom-bavaka ity izay andeha hoenonao ary azonao atao ny mamerina azy. Andriamanitro mahafinaritra tokoa no mahafantatra fa miay anay ianao mampitombo ny fifalianay izany ampio izay ankasitraka ireo fitahiana omenao anay isan'andro ary ahita fifaliana amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anoana ny vavaka. Amen. Zany hoe aoka ankasitraka ty zany mila fahaizana mankasitraka ny ankizy zany na ny lehibe koa efa tafiditra ao anatin'izany rehefa hisakafo de hoe inona ny laoka tadidio tsara fa ninina aroso eo zany de vokatry ny tany zay mipaharina ny may azy. Ny ankizy moa de tsy tian'izany hoe voatavo, sosety, korzety zany zany efa klasena hoe tsy izy zany tsy laoka zany kanefa iza ny nanome an'izany
ary zay le vavaka teo ampianaro izahay mba iankasitraka na inona te zavatra fa raha vao mahay mankasitraka ianao de mitondra fifaliana fa tsy mahay mankasitraka fahatezerana ary zay fahatezerana zay tsy hitondra fifaliana anao viana satria mifanohitra ny fahatezerana zay ny fifaliana fa raha vao mahay mankasitraka anao de ahita fifaliana mandrakariva retonay raha misy fanontaniana izay iaraha-mpianakavy mandinika reto fanontaniana ireto de mba iaraha-mpianakavy mamaly zany a ireto fanontaniana ireto de mba anjaranao no mijery azy tsara de mandraisanao ty ny fifaliana de vokatry ny fanahy satria de anjaran'ny mpianakavy zany fampiresaka eo a naneho fifaliana Jesosy rehefa ireo lafa ao Baiboly izay maneho fifaliana dia rehefa malahelo aho de tena manampy any hafa rehefa manahoana ny fihetsiky ny hafa zany rehefa malahelo anao ny zavatra hafa izay miteraka fifaliana ho ahy dia jaranao zany mitanisan'izay faly aho tamin'ity herinandro ty a rehefa de inona zavatra de resao zany zay afaka mahatsapa fifaliana bebe kokoa miaraka amin'ny fianakaviantsika isika amin'ny alalan'ny de io zany tena jereo tsara mba hoe rehefa manahoana tsika mianakavy de zao ny zavatra matranga de mila kolokoloina tsara zay mba hiainan'ny mpianakavy amin'ny fifaliana afaka mizara fifaliana amin'ny hafa isika amin'ny alalan'ny de mba samy tanisana eo tokatrany am'zao e zao ny atao mivavah misaotranao Andriamanitro fa nahatsapa fifaliana izay tamin'ity herinandro ty tatsika am'zany zany fa ny fifaliana de mainga avy ao anaty fa tsy avy aty ivelany satria raha ny zavatra ivelambelany fotsiny ao mandalo sy melona fotsiny iny tahaka ny hoe tonga raha mise avy any mitondra gâteau de faly raha matoa tena ty ahy ianao nefa afaka 10 minitra rehefa lany le gâteau afaka 10 minitra tonga de raikitra nay ngidrakidra de ohatran'izay zany le izy hoe mila tsy zavatra avy aty ivelany io fa fanomezana avy amin'ny Kristy ary nivo ny tena fifaliana de le fanahan'i Kristy ampitoeriny ao am-ponao de tonga anao atsapa fiadanana alo miseho azy ny fifaliana rehefa avy eo mankasitraka anao ny aino a fandesika ivavaka misaotra anao Jesosy malala satria tena fitiavana ianao fa mitarika anay anao fanandramana ny amin'ny fahatsapana fifaliana miaraka aminao de ny amin'ny analavirana ny fitaky ty tontolo ity izay mampitoetra anay ao anatin'ny atezerana ao anatin'ny akivina ao anatin'ny alahelo fa ay rehefa mifandray aminao zay Jesosy de isy fiadanana ao am-pony ampianaro azy zay ifandray aminao Jesosy satria ny tontolo nyrotoroto ny rendrarendram-piainana izay mitarika anay tsy hanana fahatsorana satria rehefa tsy tsotra ny fiainanay de tafiditra ao anatina olana izahay tena tario am'zany zay Jesosy ary ankehitriny ny tokatrano izay mandalo olana de jereo amin'ny fomba manokana izany areo ka tsapa fanatrehanao ka samy tsapa fiadanana miaraka aminao ary anome voninahitra anao tonoana sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka amen. Isaorana manokana ianao naharitra hatramin'ny farany a ny aino izao programa izao ny faniriana lala de mba ikasika ny fonao Kristy ka na inona ny toe-javatra sarotra atrehanao eo amin'ny fiainanao de atsapa fiadanana ianao ary zany fiadanana zany any noaka iainan'ny tokatrano tsiray avy a mbola manasanao a anohy hatrany a anaraka izao fandalina izao mankasitraka indrindra tompoko.